tombo kilasy tombo vavy tonga soto anatin'izao fandarana manokana iarahantsika amin'ny TV sy madamo izao fotoana izao sika miaraba ampanajana atsika mpanaraka ny fandarana miaraba ihany koa ny vahiny izay nanaiky hoasain'ny fandarana amin'izao faraparan'ny taona izao a dia tsisy akory fa ny tompony andraikitra voalohany avy anivon'ny bandeau rouge any matoa raha lay vahiny frérot na l'homme noir moa fahafantarantsika azy miaraba tompo. Miaraba ny vaoaka malagasy ary miaraba ny vaoaka malagasy koa na vaoaka malagasy kristianina zay vo avy nanao fetiny krismasy teo ary ankehitsiny ankafaliana tanteraka am'izao famaraparanana ny taona zao nentiny bandeau rouge iarabana manokana ny mpiasam-panjakana rehetra manoloana ny fanomezan-danja manokana ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara zavatra mbola tsy nisy tanatin'ny 5 taona zany no miseho ankehitsiny makatsoko ny famaranana ny taona zao ary ho fiatsehana sy fitsenana taom-baovao zao ho anay ato amin'ny bandeau rouge zany fakasitrahana amin'ny tafotafo ho an'ny mpitondra ny fanaovazana ankehitsiny zay tarehin'ny colonel Mikael zay nanao miracle ny filaza azy satria tsy nampoizina ao anatin'ny 2 volana na 3 volana itondrana dia efa manao zavatra ngeza be tsy fahita eto amin'ity firenena malalatsika ty zany efa entina hitarafana sahady fa raha zany mpitondra zany no maharitsaritra kely ao tsy ho diso fanantenana ny vaoaka malagasy fa lay nofonofotsika ho tanteraka dia ny hoe Madagasikara miadana sy finaritra ary tsy mandohalika ary hanampy ny firenena sahirana eto ambony tany i Madagasikara azao endrindrao satria vo 2 volana na 3 volana eo raha be indrindra dia efa misy miracle io izy zay satria tsary nisy zany hoe anaotina teteza mita mihitsiny tena hita hoe marisarisa lay firenena noho ny nafitsiko le teo aloha am'le hoe nikofiny le teo taloha ny caisse de l'etat isaky ny ministera natany amin'ny présidence natany amin'ny fiana nataizanaiza tamin'ny ministera rehetrarehetra avy nefa ankehitsiny ahoana ny fahagagana zay azonay ilazana azy hoe miracle mbola vitan'izao fanjakana zao nampidina ny PPN aloha ny zavatra jifain'ny vahoaka andavanandro midina amitsika miteny zao ahoana ny agagana anao fa nisy miracle ny eto Antananarivo aloha dia fa azo sapahitanana any amin'ny ny teny 100 isan-jato sarotra reo olona fa any amin'ny 7 isan-jato foana ny délestage foana miracle zay zany tonga am'le hoe kay misy any le hoe bateau magique misy any zay zavatra zay entina hitondrasana fakasitrahana any filoha Mikael sy ireo namana rehetra niaran'ny farimona tao anatin'ny zao fahombiazana ngoavambe eto amin'ny firenena zao tsy vitan'izay koa nefa fa mpiasam-panjakana koa nomena vatsim-bola 3 hetsy sy 2 alina ariary volane zany de olona vola zany zavatra tsy nampoizina akory tonga amin'ny mpiasam-panjakana malagasy rehefa ny mpiasam-panjakana kosa aloha mba misitsaka an'izany mba tokatrano betsaka mba mihina-morona eny ara fa zao aloha mba te ahita hoe mpiasam-panjakana zay mpanohana ny fitondrana teo taloha mba hitondra fakasitrana ohatrany bandeau rouge ankehitsiny ane bandeau rouge zay miteny zany tsy mpiasam-panjakana fa zay mpanompo vahoaka mpanao politika mbola tsy ao anatin'ny mpiasam-panjakana fa zahay dia efa mahatsapa sahady satria be dia be ny fianakaviana mpiasam-panjakana misitsaka an'ilay izy ka zahay dia miteny hoe fa efa tsy hisy kosa aloha efa tsy hisy koa baibay rajoelona sy ny forongony tsy hisy kosa ny TGV zao ao anatin'ny mpiasam-panjakana ka tsy ho resy lahatra am'izao zavatra misy zao am'izao zavatra miracle angezabe ho an'ny mpiasam-panjakana zany ka ho anay hoe mahaiza mamaly hoe raha misy manome zavatra ngezabe ho anao fa ngay miteny hoe misaotra tompoko mahaiza makasitsaka ny filoha Mikael aza mety rebrebe noho itsony anareo mpiasam-panjakana zay mpikambana TGV manomboka am'izao retenena bandeau rouge zao aza manaiky rebrebe n'olotsony nareo dia nampahantsainy Andry Rajoely na tsy nomeny fampitomboana karama mandritsy ny taona maro ankehitsiny tsy vitany misy an'izay 3 hetsy sy 2 alina ariary 2 alina sy 3 hetsy 310 000 ariary
miracle ane zany fakasana ny tokony omena azy zaho aloha mino sy matoky tsy hisy entanotsika ampiasa-panjakana ny namana rehetra mpiara-mikatroka namanareo rehetra atao amin'ny TGV sy ny forongony fa radioelona nampahantsa anareo nampahantsa antsika ka io filoha Mikaely zay nanavitra atsika atao anatin'ny aizina tsy vitan'izay fa mampisitsaka atsika mampanao fety ny fety zaho aloha mba nanontany vidim-borona ihany tsisy vidim-borona telo hetsy zany eto Madagasikara dikan'izay tokony hihinam-borona daholo ny mpiasa-panjakana manerana ny nosy ninninona ny ataoko politika misy azy am'ty taona ty zava-dehibe zany leolona fa kasitsahana misy ka aminay zany bilany bandeau rouge de hoe tsy verimaina mirehareha velombolo aminay zany hoe tena hoe miaingitsaingitra mihitsy zahay le mpanoana an'izao fitondrana zao am'izao miracle zao nasehony amin'ny 3 volana monja zao de hoy zahay hoe mifanentana atsika manerana nosy hoe aleotsika hiara-hanarina an'ilay nosy malalatsika tia miaraka amin'ny filoha Mikaely satria votely monja izy de fa manao miracle irarina tsy izy rerane sy ny taranaka na hoe hisitsaka ny zavatra soa hoentiny fa ny vaoka malagasy tsy akanamba avela ho any le fisainana efa nilaozan'ny toetrandro mbola miteny fiaviana mbola miteny finoana avela ho any zany za miteny zany de finoana islam no misy ana ary pitarika ao filoha nationalny jeune converti de Madagasikara eto Madagasikara ao amin'ny finoana islam fa za makasitsaka ny filoha Mikaely na dia any amin'ny finoana kristiana izy na dia mpianjy izy satria tsy zay tsony ny jerena fa le zavatra hoentin'le olona eto amin'ny tany sy ny firenena zay tsy anavakavahan'ny olona zany fa nizaniza de misitsaka ny mamy hoentin'ny filoha Mikaely ankehitriny ny fa mitotra an'io le 310 milliards io ne tsy nanavahana hoe ny TGV tsy mahazo non teto efa nisy zavatra no zarain'ny filohanjy radioelona tadidiko tsara tsy haiko na moto izy zay anavakavahana azy tsy TGV tsy mahazo reny tsy filohan'ny pirenena ny olona manao fisainana ohatran'ireny ka ankehitriny tsika ankehitriny vo tena mahita hoe tena filohan'ny pirenena no mitondra atsika filohan'ny fanavaozana no mitondra atsika mitsiro ho antsika ankehitriny sy ny taranaka faramandimy ka ho anay hafatra ho anareo mpitondra rehetra zay manodidina ny filoha Mikaely ampio izy aza fitahana izy aza manaiky andahirany fakapanahy ka ho hanaiky raikiraihin'olona hanaiky raikiraihin'olona hanenjika azy na hanao zavatra mamoa fady aminy na sanatsy ny vava hifofony ainy na hanongana azy tsy menjika nyo filohatsika no anaovana an'izany fa ninninona ny saranga misy ny finoana misy sy ny sehatra misy atsika mianakavy andao sambiara itsotro ambavaka azy ho salama izy sy ny fianakaviany ary andao hiaro azy ho ande rehefa mahazo renseignement tsika mianakavy zao olona mitetitetika anao hevidratsy aminy de alefasoany amin'ny ambaratonga maheva na any amin'ny polisy pirenena zany na any amin'ny gendarmerie sisisisa ameo vaovao ara-potoana reo sampanareo ahafahatsika miaro sahady misoroky sahady ny zavatra mety misy eo satria tokony ho sary mpiaro ny filoha Mikaely vaoka malagasy tsy akanavaka na TGV na TIM na ininona ny finoanao na musulman na mpandala fomban-draza na mpanjaka na kristiana tokony ho sary mpiaro amintsika manomboan'izao satria mampisitsaka zavatra mamy ho antsika izy ary tena mpiainina anatin'ny hamamina atsika mino fa niharitra amin'ny taranakitsika hisitsaka ny mamy zay ataona ka hoy zahay hoe mangataka anao filoha Mikaely aza idirany fakapanahy satria betsaka zay filohananana fisainana tsara zay fa rehefa elaela eo fitondrana izy idirany fakapanahy satria misy mpivahiny mamotika nyty firenena ty za tsy teny fiaviandao mpivahiny mahaiza manjay manao safidy politika anao anzay matao filoha satria efa hitanay le safidy ataonao fa mety mahaiza mandray safidy aza mihenoheno le vazaha mpanabotsy firenena reny fa misokafa my vazaha malalatsaina afaka ampandrosany ty firenena malagasy ty zay no antsony hoe fanavaozana ny toetsainy rehetra fanavaozana miara fomba fitantanana na amin'ny politika fanavaozana amin'ny politika koa ny hoe misy olona voanaongana teo tonga de mahay makasitsaka ary miaro an'le fitondrana voavinanongana azy satria tsapa sita fa tsy nanavaka le fitondrana rehefa teo fa tena hoe fitondran'olona mandala ny Andriamanitra
ary matahotra an'Andriamanitra no misy amintsika eto am'izao ka hoy nareo hoe zay te fofony aina tsy anareo tompoko ny aina fa an'Andriamanitra ka zay fofony aina anao no hofaty aloha fa tsy izy zay tena manozona mihitsy no ho an'olona zay mifofony ainy foloha ary zay hiaro azy hatramin'ny heriny rehetra zay bandorozy ary tena mampitanjona hatsaro ho anareo zay fofony ainy satria tsy ahita koa aia koa ny ahita foloha ohatran'io irak'Andriamanitra io ka ho anao zay hifofofony ainy de mila mieritsereta anao fa mampitanjona anao izy hay bandorozy aza manao sangy ratsy eto amin'ny firenena na vazahanao na malagasy anao de mampitanjona anao bandorozy isika moa pe zany tena hoe mizotra tanteraka any am'izay fanavozana mitakin'ny tolona zay am'izao atao hoe volana fitondrana ny tany sy firenena amin'izao fitondrano zao mitodika tena mankany amin'ny fanavozana tokoa le zany tsika raha izay nambaranao zay hoe efa misy aby mirakina ao anatin'izao fitondrano zao zahay ato ambandorozy de mahatsapa fa ka exceptionnel no iainan'ny firenena ankehitriny de tsy maintsy misy mesure exceptionnel no hitondrasany azy ka ninina ny filazantsika azy na tetezamita na anatin'le ordre constitutionnel efa anatin'le cas exceptionnel zay fa tsy zay ny mahamaika fa ny mahamaika ny hidiratsika ao anatin'le fanavaozana efa andalana mankanytsika zao zay le isian'le hoe concertation any amin'ny fotony miakatra régional provincial eto amin'ny national vitan'izay tsika zay votenao anatin'ny fanavaozana hisy rafitra nge hiainga ao anatin'ny fanavaozana fa tsika zao efa miaina amina fleurna karazana hoe fanavaozana ny hatsarany manimanitsy ery hoe zany le mialoha lalana an'le fanavaozana io fa mandeha io ka ho anay hoe tsika zao mbola tsy ao anatin'le fanavaozana fa anatin'ny andala mpahatongavatsika makany nefa de fa ahitana solotsa sady fa milamina le firenena tamitra ny délestage mena ppn misitraka miakatra ny tsy mitsahatra miakatra ny vidiny lavanila misitraka vola be ny mpiasam-panjakana samy mihinam-borona ny vaoaka malagasy sy mifidy hoe TGV tsy mihinam-borona fa samy misitraka kosa aloha na TGV na tina na ininona ny antoko politika misy anao am'izao fanaovana dikan'izay aminay zany mbola tsy ao anatiny tsara tsika fa andalana makany fa aorian'lay concertation nationale zay vao le hoe fanavaozana ka na firotaona ny tapakeo zay le tena hoe fanavaozana na 5 taona bandorozy tsy ola na 2 taona bandorozy na enim-bolana bandorozy tsy sakana fa rehefa hitatsika ampilamina zay ahoana moa 3 volana de fa zao ny miracle zao ny miracle tena miasa Andriamanitra am'ireo mpitondra reo ka aminay zany andalana makana fanavaozana tsika fa mbola tsy ao anaty isan'ny atao hoe nanakihina ny prime ministre am'izao fanavaozana zao ianareo anatin'ny bandorozy hoe tsy mety eo esory eo tsy zao le tena izy mbola mitanan'izay teninareo zay ve nareo kanefa ny bandorozy ane olo ny fampiresahany rehefa nandeha ary zay koa mahandry tatana ary mifampihaino zany ane le enjika ny fanavaozany tsy mifampiziriziry fizirizirina nanimba ny firenena teto ka ny bandorozy tsy am'zantsonina ny lalatsaina itondrasana azy marina fa zay nanano fomba fijery na nangataka fanjavana ny assemblée nationale tam voalohany tsy nanaika ny prime ministre ao tam voalohany fa kosa rehefa ny fampihainy mahandry tatana ny bandorozy mifampijery raha ny sitsiny koa ny bandorozy nanaika n'le izy ary mijery zay zao nefa mahita misy ministre tsy mamely misy ministre tsy mamely de anjaran'ny prime ministre mijery anjany tsy ny foloha mijerena koa hoe nisy karazana fampanantenana nomeny prime ministre resaka audit jerentsika mandra-paharavany gouvernement tajahoetiny misy va le audit sa tsisy zavatra ohatran'zany de efa ny anticipeny hatramy voalohany zay tsy malay olona fa le zavatra tsy fampierana tsy fampienona tsy enkeny fa zay ndraiky taorinany iny nisy fampiantsona amy samy mpanao politika de hoe nenkenay kosa ny tsy fanjavana ny assemblée nanomboka teo ary nenkeny ny premier ministre sy ny gouvernement rehetra fa ankehitriny zahay ary amy taonao avy hamoaka ny anaran'ny ministre tsy namely fa misy ministre tsy namely ao anatin'ny gouvernement tao misy ministre miavonavona tsy nanaraka ny baiko ny foloha misy ministre tsy mahay ny asany fa misy ministre koa ny akabetsahany kosa aloha any amy 7 isanjato de nahomby ny ministre rehetra miaraka amy premier ministre tsy de rehefa tsy mety natsonareo de lazaina miavonavona eto mamita asa
milamina ihany koa izy ambadika ny bandorozy a nanentana voaniaika ny baiky ny foloha fanjaisan'olona de fa nanentana vaoaka malagasy hoe reo ministra reo a nomena fitoetram-potoana hiasa fa tsy hanjay antsika no antonasany fa mahaiza mandefitra sika rehefa sendra tsy amin'ny lafiny zay a no mahatonga ny bandorozy mani mitondra tsikera fa any fiavonana misy ane ministra sainay milaza ao anatin'ny salle d'attente reo fianjasana azy reny mandalo eo izy na même dit bonjour na miarahaban'le olona mianjy azy eo tsy ataony misy an'izany misy velotaraina ny vahoaka aza tiny fa ny feom-bahoaka ny oeneny bandorozy mahatonga azy mafana be miara zao fanjakana zao ary ministra reo tsy nisy raha tsy nisy ny tolom-bahoaka ka aminay zany a be de be ny ministra miavina be de be koa ny ministra manenjika mpanjara anananay pirofo zao mpanjara madio hita sy madio zany enjeny fa mbola hamoaka ny anarany zay a alohan'le nomination vaovao rehefa olona mako ny gouvernement ta fotoana mampety azy a tsy maintsy sisy fanenjena vaovao amin'iny fotoana iny koa zay a mamoaka anarana ministra tsy namely rehetra zay ny asan'ny bandorozy zay tompokoa ny zavatra fomba fijeriny bandorozy anatin'le izy a koa manentana atsika mpiaramiasa rehetra hamafiso izy arovy izy a apatao manerana ny faritra la ifapadisoana toy io fizarana fisitrahany mpiasa-mpanjakana ny 310 000 ariary io a ny fampaditana famboza engane mba tsy hisy delestage ntsony any amin'ny faritra rehetrarehetra any mba hisy jiro koa ny any ambany volo ny any ambany volo tena mbola tsy nahita jiro to anatin'ny 5 taona re tompoko angatahinay aminao filoha Mikaely asio jiro ny any ambany volo any ny eto andrenivohitra ane ka hoe manana jiro fa delestage fa ny any ambany vohitra tena tsy mampiasa jiro mihitsy ny tanatin'ny 5 taona zay ataovo ho adidy atavo fanamby ny isitrahany vaoaka malagasy 100 jiro 100 ny fisitrahana rehetra ny vidim-piainana ambany ho zakany malagasy ka zahay eto dia tsy mitsahatra manamafy ho an'ny bandorozy manerana nosy raiso ny adiditsy andraikitra tsika manoana manjakariva ty fitondrana manavitra firenena tya ary mila sarom-piaro bandorozy manerana nosy hiaro ary ho sarom-piaro amin'ny filoha Mikaely ary zahay eto mangataka vavaky ao antsika pino rehetra ninona ny finoana misy anao atsangana ambony tanana mitalahoa amin'Andriamanitra anao ho an'ny filoha Mikaely sy ny mpiara-mitantana amin'ny rehetra sy ny fianakaviany ho salama manjakariva ary ho lavitra ny loza ary ho ambany fiainan'Andriamanitra ny filohantsika sy ny firenentsika mandrapatapitsozo atolo zao ary engany Madagasikara tsy andoalika intsony fa hanampy ny firenena sahirana rehetra eto ambony tany manomboka am'izao oretenenany bandoro zao misaotra tompolahy mankatena ary manenta mirady ho an'ny vaoaka malagasy hahavita farany taona sambatra sy taom-baovao zina ary hitondra hatsarana sy fiadanana ho an'ny vaoaka malagasy analikisa antapitsisa io taona vaovao sy taona rehetra fanimby tondra fahasoavana ho an'ny mpitondratsika zay tariny filoha Mikaely misaotra tompolay mankatelina tompolavy ary mankasitraka ny vaoaka malagasy sakanamaka mankasitraka anao Andriamato Ralay vahiny frérot Dilo Amorozy zay filohan'ny bandorozy nanaiky hitondra moa zany ny atao hoe fandrevesana foifoy izay asa nataony fitondrana ao anatin'izao fanavozana zao teto amin'ny TV Presse Mada mankasitraka ihany koa atsika mijery nanaraka hatramin'ny farany fandarana nasatenana moa fa dia mbola iona entotsika amin'ny taona vaovao iny ary mirary koa raha mirary ho atsika rehetra mpanaraka ny fandarana atratran'izany taona zany mankasitraka izay ny koa no manakatona ny fiarahana tompo lasy tompo vavy ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho manaraka indray veloma makasitraka